ity andray izay avy aminao ndray andro any. Sokafy ny atao anatoko ray manontolo meo amin'ny fahatakarana iaino sy andre izay avy aminao. Ampangidy izay feo rehetra tsy avy aminao. Fa aokenao irery no anambarany sitraponao amin'ny alalan'ny fiasan'ny fananao ndray amin'ny olonao tsirairay avy. Mitenena Andriamanitra. Aoka izy fiantraikana atao poko ny teny fiainana izay lazainao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tiafa mafy be ho an'Andriamanitra. Maza ho toerana toko miaraba ny ekipa avy any Antsirabe tonga Soamatsara eto ihany koa. Lavidavitra ihany ny lalana fa tsy nasakana anareo tsy ho tonga. Teka mafy be ho andry zareo tsika. Amen. Dia misaotra anao ihany koa mbola feno hetaheta an'Andriamanitra. Mazaka teny tsisy kilema. Iaino fahamarinana, andray fantsiana, ijoro amin'ny fampahirezana, androso amin'ny fitiavana, afana ho an'Andriamanitra hatramin'ny farany. Amen. Asitiaka moa antoky ty amin'izany. Alleluia. Dia mbola mamerina mandrakariva ho an'izay voasambanita androany. Bona ny daholo tompoko tratry ny taontsika menakafy. Amen. Raha manokana dia hitondratsika ao anatin'ny fotoana fohy. Ny namonjeny Jesosy atsika sy azahoana antoka ny fanavotany ao anaty fiombonana. Fiombonana tsy miala mihitsy mandra-piveriny Jesosy. Communion tsy miala mihitsy mandra-piveriny Jesosy. Raha isika ny boky ny Kolosiana toko voalohany 9:20 ka hatramin'ny 9:7. Amin'ny anaran'i Jesosy. Fatao aminy no naharina ny zavatra rehetra. Miresaka momba ny Jesosy izy eto i Paul io. Fatao aminy no naharina ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety ambonin'ny tany. Dia ny hita maso sy ny tsy hita maso, na fiandrianana io, na seza fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana. Izy Jesosy no naharina ny zavatra rehetra sady ho azy izany. 9:7. Ary izy ny talohany zavatra rehetra, sady ao aminy no aretany zavatra rehetra. Ary izy ny lohany tena dia ny fiangonana. Izy ny voalohany dia ny lamatoa tamin'ny maty, mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy Jesosy. Fa sitraky ny ray ho ao amin'i Jesosy ny toerany fahafenona rehetra. Miresaka tsika eto mahakasika momba ny Jesosy. Hitanareo mahatonga ny zavatra rehetra na ty tany ty aza tsy voatahiry fa merava sy meratsy isan'andro. Rehefa tsy ao aminy dia tsy voatahiry. Zay ny mahatsara ny antoka amin'ny fananana azy ho sarobidy sy mihoatra lavitra no ny faniriana anana ny zavatra rehetra. Tsisy antoka hitehirizana ny zavatra rehetra raha tsy ao aminy, amin'ny alalany sy miaraka aminy. Ozy izy ny ten'Andriamanitra teo. 9:17 amin'ny Kolosiana toko voalohany. Ary izy ny talohany zavatra rehetra. Talohany zavatra rehetra izy. Sady ao aminy no aretany zavatra rehetra. Miresaka momba an'i Jesosy Kristy ny teny eto. Mahandriamanitra tsy toa azy. Jesosy dia talohany zavatra rehetra. Izy no alfa ary izy no omega. Amin'ny 9:20 riavana dia miteny ny ten'Andriamanitra hoe izy ny lohany tena dia ny fiangonana. Isika Eklezia. Izy ny voalohany. Izy ny lamatoa maty mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Dia dony antsika isaina zavatra somary sarotsarotra kely loza raiky fa mangataka ny fifantohanao tena anaraka ilay izy tsara amin'izay dia ho fantatrao ny lanjan'ny fisianao ao aminy sy ny hitehirizanao ao am-ponao
ny fandresen-dahatra amin'ny amin'ny famonjena ahatonga anao anana an'izao fanantenana izao isan'ny zanaka akariny ary kanto nanaovany tao aminy sy namorona ny indray ho zanaka natsangany andova fiainana miaraka aminy. Tiako azonao zay antoko zay androany. Amen sa tsy amen ne? Nane ho jerentsika ny amin'ny 9:20. Zao le voalaza ao. Izy ny lohan'ny tena. Izy zany ny voalohany, ty loty izy, dia ny fiangonana ny tenany. Izy ny voalohany, satria ny komanda rehetra ao amin'ny loha. Alleluia. Izy ny voalohany, dia lama to tamin'ny maty. Eritrereto hoe lama to tamin'ny maty izy. Mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Azonareo ve zany teny zany, lama to tamin'ny maty. Fangany maty afaka hiteraka. Ny hoe lama to amin'ny maty dia tao amin'ny voky ny fahafatesana izy no nateraka. Zay zany le endriky ny fasana ny lalova ny atelona dia teraka tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty izy. Nateraky ny fasana izy. Zay no mahatonga azy hoe lama to tamin'ny maty. Enoy manaraka tsara vetsika tsangana tsara ny tanao fa anazavan'le izy amin'izay be vokazo ny fahafatesana. Ary ny fitsanganany tamin'ny maty ny fahaterahany. Jesosy zany nandalo fahaterahana indroa. Voalohany tamin'ny nakany ny endriky ny nofo mety loha, mety maty. Sy nitsangana ny tafiny tsy fahalovana nandresy ny fahafatesana. Raha diky ny voalohany naissance na fahaterahana ara-nofo. Ny faharoa renaissance victoire tamin'ny fahafatesana. Atsangana ny tanan'izay mandrianako. Ahoana ny fomba nisehondreo endrika anankiroa reo? Inona no antony ifandraisandreo endrika anankiroa reo amin'ny fisiko androany? Le kristianina nateraka indray sy natsangana ho zanak'Andriamanitra manana fiainana mandrakizay amin'ny alalan'ny finoko azy. Zao le izy. Nandalo tao amin'ny voky ny fahafatesana Jesosy. Aveo izy dia teraka tao amin'ny fitsanganany tamin'ny maty indray. Dia hozy izy ny tenin'Andriamanitra. Izy ny lama-to. Mato nisy lama-to dia misy lahevy dia misy faralahy. Zany hoe fiainam-piankonana ty resaka ity fa tsy nijanona teo amin'i Jesosy fotsiny. Tsy tantara anehonan Jesosy ny tantaran Jesosy, fa tantara anehonanao sy ananganananao ao aminy, amin'ny alalan'ny finoantsika azy. Izy ny lama-to dia tsika ny lahevy sy vavy faravavy sy faralahy taorian'ny nahalama-to azy. Raha diky amin'ny teny Grika dia hoe prototokos na hoe prototype ny fiantsoana azy amin'ny teny frantsay. Izy ny modely voalohany dia isika le modely manaraka ny endriky ny fitsanganany. Taoriny ny tsanganany dia mahazo manantena pinoana zay rehetra mino ny anarany ka miombona aminy fa ho atsangana koa amin'ny fotoana isehony eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Ary izy le endriky ny lama-to natsangana voalohany fa tahaka ny tsanganany no ananganana anao ihany koa ao aminy. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Ho tenatsika ny Korintiana voalohany. Korintiana voalohany 5:20. Ny 7:17 ka hatramin'ny 8:4. Fa raha tsy misy fitsanganany maty na dia Kristy aza dia tsy natsangana. Ary raha tsy natsangany Kristy dia foana ny toroteninay ary foana koa ny finoanareo. Misy fandraisany amin'ny finoanareo ny fitsanganany. Ary mahatonga anay samy joro vavolombelo ny fananganana amin'ny maty. Amin'ny alalan'ny fahalalanay ny fahamarinany fitsanganany tamin'ny maty amin'ny mahalamatoan'ny maty azy.
Hitanareo ve? Fa le teny faharina ny lavon'ny olona. Hiditra amin'izay tsika amin'le endrika na teo azy hatramin'ny voalohany sy ny nandalovany ao anaty vanim-potoana teto ambonin'ny tany ary nitsanganany tamin'ny maty sy ny verenany ho ao amin'le mandrakizay Mandriamanitra teny tonga nofo azy. Mangataka fifantohana kely amin'izay. Tamin'ny voalohany ny teny tao amin'Andriamanitra. Jona toko voalohany andiny voalohany. Ary ny teny dia Andriamanitra. Andiny fefatra ambin'ny folo. Andiny faharoa ambin'ny folo. Zay nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay nino ny anarany. Ilay tsy nateraka teo amin'ny sitrapony nofo fa nateraka Andriamanitra manondro an' Jesosy. Satria ilay teny, fon'izy teny, dia tonga nofo izy. Le teny ny tonga nofo. Niara-nonona tamintsika le teny atao hoe Jesosy Kristy. Nomena anarana izy taoriny fahaterahany. Natao hoe Jesosy Kristy no anarany. Dia ndao amin'izay tsika eritreretra. Tamin'izy mbola teny no nilavon'ny olona. Rehefa voafitaky ny devoly ny olona atao hoe tena. Io zany le teny faharina no lavon'ny olona. Dia iny teny lavon'ny olona iny no naka ny endriky ny olona nanda azy. Ataoko moramora kely izy. Naka ny endriky ny olona nanda azy tao hoe tena, teo amin'ny nofo. Dia naka le endriky ny olona teo amin'ny nofo izy teo amin'ny tenany mba andreseny amin'ny fahafatesana zay nanana ny hery ny fahafatesana. Dia tsy izy io fa Satana. Ao a. Zao le izy. Teny tonga nofo. Naka ny endriky ny nofo rehefa nilavo nofo le teny tao hoe tena. Dia zao satria voaozona ny olona tsy maintsy ho faty rehefa mandany teny. Dia le teny mihitsy naka ny endriky ny nofo saziana teo amin'le teny zay nilazainy fony izy mbola tsy tonga nofo. Fa ny endrika eo no natonga azy naka ny endriky ny nofo mba hisove anao tamin'izay nandavanao azy fony izy mbola tsy tonga nofo. Fa namasino apivo androany maraina. Ndaso. Ny antony, misy antony natonga azy naka ny endriky ny nofo amin'izay. Voalohany, natao faty ny nofo rehetra. Ao a, no niota, tambony ota dia fahafatesana. Le teny tsy nalala ota fa naka ny endriky ny ota izy. Rehefa naka ny endriky ny nofo, voaozona, tsy maintsy ho faty. Atao hoe Adama sy Eva. Ao a. Dia io nofonao androany io mbola taranaky Adama io. Ty nofo ty tsy mandova fiainana mandrakizay fa na ty lo, na ty manjavona ny fotoana iverenan'i Jesosy. Donc tsy miavana amin'io nofo mihitsy Andriamanitra. Fa inona no iza tokony ho soven'Andriamanitra? Inona ny tian'Andriamanitra ho sovena ao anatin'ny olona? Ny tian'Andriamanitra sovena ao anatin'ny olona dia ny ainy sy ny fanahany. Ny ainy sy ny fanahany. Le fahafatesana faharoa mba hahafahan'ny olona rehetra zay mitafy nofo fanantenana fefa tonga nofo le teny laviny ary amin'ny alalan'ny finoana an Jesosy tonga nofo. Zay le mahatonga amin'ny teny hoe raha misy fitorinana fanambarana tsy mino ny nahatongavany teny ho tonga nofo. Ny sehoan'Andriamanitra teo amin'ny endriky ny olona dia tsy mandova fiainana mandrakizay zany fampianarana zany. Satria Jesosy Kristy iny sady Andriamanitra zato isan-jato, naseho teo amin'ny endriky ny olona koa zato isan-jato hamonjy ny olona. Izy le teny zay Andriamanitra hatramin'ny voalohany naka ny endriky ny olona, na tsy nanota sy nitorotorona tamin'ny ota azy izy, sady tsy nalala ota fa nafen'ny fipetrany fahamasin'Andriamanitra naseho teo amin'ny nofo. Dia nanaiky ho faty izy isolo toerana antsika teo amin'ilay nofo zay nanda azy fony izy mbola teny tsy tonga nofo. Mba ho saziana le teny rehefa tonga nofo amonjy zay nofo marefo mila famonjena rehetra ka hiverina ao amin'ny teny zay nilaviny tamin'ny voalohany. Petera ry havana dia niteny ny antony
na tonga azo tonga nofo amonjy atsika mba ahatonga ny teny isy fiatraikany eo amin'ny olona amin'izay sy ahatonga ny olona afaky ny bebaka sy miverina ho ateraky ny teny sy makatony teny indray rehefa mino sy nandray an' Jesosy lay teny tonga nofo sy ny famonjeny. Petera dia ny teny izany. Raisony ny baibolitsika Petera voalohany toko voalohany ny andininy 7:20. Petera voalohany toko voalohany andininy 7:20. Inona ny tenin'Andriamanitra io ry havana amin'ny anaran'i Jesosy? Fa efa ateraka indray ianareo, resaka momba antsika indray izy. Tsy amin'ny vo mety ho lo, fa tamin'ny tsy mety ho lo dia ny tenin'Andriamanitra izay velona sady maritra. Ao, ny tanjon'le teny tamin'izy naka ny endriky ny nofo hamonjy ianao dia ny ahafahanao mihavana amin'le teny izay nilavinao, lay nofo mila famonjena. Rodolfo io resahana io, ianao io resahana io. Dia zao androantsika satria efa noentin'le teny tonga nofo ny fahotantsika dia manana fanantenantsika fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finonan'le teny tonga nofo atao hoe Jesosy sy nandraisantsika ny famonjena. Dia amin'izao zany tsika rehefa mandray an' Jesosy ianao dia amin'ny alalan'ny teny no niterahany atsika vaovao indray. Dia zay mahatonga ny Paoly miteny efa nateraka indray nareo tsy tamin'ny vo mety ho lo. Tsy tamin'ny vo mety ho lo, io le vo mety ho lo io le voan'ny Adama ty. Fa tamin'ny tsy mety ho lo, inona ny tsy mety ho lo dia ny tenin'Andriamanitra satria ny teny efa nandresiny fahafatesana dia iny Jesosy nitsangana tamin'ny maty iny lay teny nandalo ny sazy ny fahafatesanao no reseny tamin'ny fitsanganany dia nitafiny an'le tsy mety ho lo amin'izay satria nandresiny fahalovana izy. Nitiafa mafy ao n'Andriamanitra. Dia hitanareo amin'izay iny teny tsy mety lo iny no niterahan'Andriamanitra antsika vaovao. Dia ianao zany zao ol fanahy mananaina mitoetra ao anatina vatana mety lo, fa manam-panantenana hitafony tsy fahalovana satria nanaiky andray ny famonjen'ilay teny tonga nofo nandresiny fahalovana. Isevany amin'ny raha an-lanitra. Halleluja. Anovany ianao sy anomanany ianao ao anaty communion androany zay mihinana nofoko sy misotro ny rako no anana fiainana mandrakizay ary za nangana azy amin'ny andro farany. Lay endriky ny tsy fahalovany lasa endrika ao vaovao aoriny fitsanganany dia ianao indray no atsangany amin'ny fotoana iverenany. Zay mahatonga antsika manam-panantenana fa tsy tapitra eo amin'ny fiainantsika fa na mety ho lo azy ty nofo ty, na mety hanjavony ty nofo ty satria efa nangarika an'Andriamanitra hatramin'ny farany, anao finition izy, amarany izy, le tena endriky ny famoronana araka ny endriny tokoa rehefa iseho izy ny hitafianao ny tsy fahalovana amin'ny fotoana iverenany. Zany havana no endriky ny famonjena ao anaty fiombonana. Dia ahoana le lalana? Ianao mihavana amin'Andriamanitra. Lasa manam-panantenana fiainana mandrakizay ianao. Zany no mahatonga antsika tsy milona sy mandany fotoana ela be amin'ny zavatra misy eto ambonin'ny tany. Toy ny fisarongotany fotsika amin'ny alahelo, ny tambesatra, no zavatra ataon'ny olona, no zavatra mitranga mety hoe misy mitady aketraka dia misy fotoana ianao ohatra mitady ho tratra ny lolom-pona, fankahalana na fielonana, reny rehetrarehetra reny dia taimboraka avokoa ary vesatra eo amin'ny nofo ny azonanao tsy hifankahita amin'ny mpapakatra dia tsy izy io mpapakatra io fa Jesosy. Satria ny kopianao manomboka androany dia efa homanin'Andriamanitra fa izy ny lamatoa maty ary tahoriny fitsanganana. Dia hozy izy Paoly Korintiana voalohany toko dimy ambin'ny folo nivakitsika teo, manam-panantenantsika ny fitsanganantsika koa amin'ny alalan'ny finoantsika azy satria raha tsy natsangana tamin'ny maty Kristy dia tsisy hatsangana maty, fa rehefa nitsangana izy dia nidikan'izay manana fanantenana fa zay rehetra mino ny anarany sy manaiky ho ateraky ny teny iombona aminy ao amin'ny sitrapony satria amin'izao fotoana izao dia manana antoka isika fa amin'ny alalan'ny fisiny ao anatsika dia manana ny fananitsika
dia sady natao akato ny teny ianao, natao ateraky ny teny ianao, natao iainao amin'ny teny ianao, novay ny teny tahaka ilay endriky nofo izay nitafi ny teny taorian'ny fitsanganana, atao hoe Jesosy ny endriky ny tsy fahalovana tahaka azy amin'ny fotoana iverenana. Ny dian'ny kristianina tsy mifarana hatreo amin'ny fanompona sy ny fitonana filazantsara eto ambony tany. Reny fahaterena ao anaty vokatry ny lanjan'ny fandraisanao famonjena sy ny fametranao ny asaripidin'ny famonjena ao anatinao. Tsy mahita tory ny olom-bovonjy raha tsy mizara famonjena amin'ny hafa. Zany ilay izy normal, fiaina normal, fantanjon'i Jesosy ny azahoany antoka fa ianao io. Zao zany fotoana tena tokony andiniana teny iverenana ao amin'ny teny. Tsy matoritory manana retina mbola tsy vita fibebana na fihavanana amin'ny teny, fa misokatra ny grasy na ny fahasoavana ahafahan'ny rehetra miverina. Satria hozy izy Paoly, ny fahatsaram-panan'Andriamanitra sy ny fahalemem-panahiny ary ny fahasoavana ene dia mitona antsika hibebaky. Maretiaka ao an'Andriamanitra. Dia ohatr'izao ny fizotrany, hiditra amin'ny antsipriany kely amin'izay nateraka teo amin'ny nofo ny teny. Ao amin'ny bokin'ny Hebreo toko voalohany. Hebreo toko voalohany. Ny andiny 720 ka hatramin'ny andiny Hebreo toko faharoa azafady, faharoa. Hebreo toko faharoa, ny andiny 720 ka hatramin'ny andiny 520. Hozy izy ny tenin'Andriamanitra. Ko satria manana nofo amandra ny zaza, dia mba nandra izany koa izy, garanti Jesosy, mba andringanany amin'ny fahafatesany. Ilay manana ny herin'ny fahafatesana dia ny devoly. Dia ny andiny 520 s'adresse aty amintsika izy. Ilay voalohany izy nijery tamin'ny tenany nanazava, natongavany ho zaza, fonombola zaza zany izy. Dia efa nitafy ny fahafatesanao rehefa naka ny endriky ny nofo. Zay ny dikany. Dia eto ny andiny 520, ary mba hanafahany izay rehetra mandany ny fiainany rehetra amin'ny fanandevozana no nitahotra fahafatesana. Zao zany misy fandraisany, ny finoanao sy ny fandraisanao an Jesosy. Eno tsara. Mandalina tsatsika rehefa mamaky tenin'Andriamanitra. Zany natao hoe révélation ao anatin'ny parole. Rehefa mamaky teny sika dia mila mandalina tsara hoe inona mihitsy le tena hevitry le teny. Tsy misy fiolakolaka fa raisina tsotra fotsiny. Dia andao hoe tonga dia raisitsika amin'le tena fahatsorana le tsy ataontsika sarotsarotra be. Efa misy zavatra vonona ato dia efa misy tahotra fahafatesana kely dia eskivena ao anatin'le tahotra fahafatesana hoe tsy ho faty mandrakizay ianao hoe tsy ho faty. Antsy zay le izy. Fa raisina fahitsiana tena le zavatra tenenin'ny teny mihitsy le izy dia ho azontsika amin'izay zavatra tiany tenena. Eona, ko satria manana nofo amandrany zaza. Miresaka momba ny zaza izy eto, zany hoe ny fahaterahany Jesosy. Dia manandray zany koa Jesosy, nandray zany izy, mba handringanany amin'ny fahafatesana. Inona ny idiran'le fahaterahana amin'ny fahafatesana? Voanaka ny endriky nofo fonombola zaza izy, dia efa nanaiky izy matoa naka ny endriky nofo ny ho faty eo amin'ny toerantsika. Ny fahafatesany tsy hoe tamin'izy tany am-pasana, fa tamin'izy naka ny endriky nofo dia efa naseho tamin'ny endriky ny fahafatesana. Ndika andringanany amin'ny fahafatesana. Lay manana ny hery ny fahafatesana dia ny devoly. Dia eto amin'izay, ny olona zany rehefa mananantoka fa miombona tamin'ny fahafatesan'i Jesosy sy mivonjeny, dia tsy tokony ho karazan'olona manana toetra andevoziny tahotra fahafatesana intsony. Hitanareo, ny fiainao ny fiainanao mba tsy ho faty ianao dia fakanao ny toeran'Andriamanitra miany fiainanao amin'izay andro efa voafetra sy namboariny ho anao eto ambany masoandro. Hitanareo mahatonga ny olona matahotra, manangombe, matahotra satria sao dia maty eo, sao dia zao eo. Tena fanahiana mitahotra fahafatesana daholo ny problème ny olona eto ambonin'ny tany miatrika an'ity zao ty manoloana an'ireny karazany zavatra be dia be misy. Dia etsy ny fialonana etsy fankalana fiadivana tombotsoa ery zao reny rehetra reny dia maneho ny olombelona matahotra mandany ny androny amin'ny tahotra fahafatesana avokoa.
mila fantatsika fa ny fahafatesana dia tanteraka teo amin'ny teny rehefa tonga nofo ny teny sy nanaiky naka ny endriky ny nofo. Lasa vao nitafy nofo ny teny dia nanaiky ho faty ny teny. Fahaterahana tao amboaky ny vehivavy anankiray Virginie atao hoe Maria rehefa tonga zaza izy. Jesosy natsoina hoe Jesosy Kristy, hitantsika amin'ny Luka toko voalohany 9:70 ka hatramin'ny 9:5 zany. Naseho sady teo amin'ny nofo ny endriky ny fahafatesana. Ary rehefa tapitra ny sehony tamin'ny endriky ny fahafatesana teo amin'ny nofo, rehefa nandroso izy teo amin'ny nofo, dia tsy maintsy mandalo amin'izay izy ny lalana ho ao amboky ny fahafatesana amin'izay. Zay le tao apasana amin'izay. I-confirme an'ilay izy amin'izay izy. Rehefa nalevina izy sady nanaiky ho faty, dia tanteraka amin'izay ny Kolosiana toko voalohany 9:20 ka hatramin'ny 9:20 novakitsika teo. Izy ny lamatota maty, nateraka tamin'ny fitsanganany tamin'ny maty, rehefa noreseny ny fahalovana sy ny hery ny fahafatesana tamin'ny tsanganany tamin'ny maty ka velona indray Jesosy. Diky tapitra treo amina tao apasana azy ny hery ny fahafatesana. Eno tsara. Tapitra treo amina tao apasana azy ny hery ny fahafatesana, fa taorian'ny fitsanganany dia nitafy nofo nandresy ny hery ny fahafatesana izy, lay atao hoe nofo tsy tratry ny fahalovana. Zany hoe tsy lo intsony. Jereo ny boky ny Korintiana voalohany toko 10:20 vetivety. Hojerentsika Korintiana voalohany toko 10:20. Ny 2:4-20. Aleluia. Ka hatramin'ny 4-20. Eno tsara. Fa vetivety toy ny ray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany dia hovany sika rehetra eto, fa ho tsofina ny trompetra ary maty atsangana tsy ho lo intsony ary isika hovana. Ao fa ity mety lo ty tsy maintsy hitafony tsy fahalovana, ary ty mety maty ty tsy maintsy hitafony tsy fahafatesana. 2:4-20. Fa rehefa mitafony tsy fahalovana ity mety lo ity, ary mitafony tsy fahafatesana ity mety maty ity, dia ho tanteraka ny voasoratra hoe ny fahafatesana no resena ka levona. Awa. Zao zany taorian'ny fitsanganany vita ny amin'ny hery ny fahafatesana. Fa rehefa tanteraka ny fitsangananao voalevona ny fahafatesana. Satria eto ny apôstôly Paul dia mametraka amin'ny fotoana 2:4-20. Fa rehefa mitafy ny tsy fahalovana, zany hoe aorian'ny fananganany atsika itovy endrika aminy, hitafitsika ny tsy fahalovany. Mazava be zay frazy zay. Hitafitsika ny tsy fahalovany. Ny tsy fahalovany mantsy ilay endrika nolovaitsika vaovao. Zay ny mahafofombady homaniny anao akariny. Satria ampitafy anao fitafiana avy aminy izy, fa anova zay fitafianao teto atany ho raraka sotry ny olona misolo akanjo anomezany akanjo vaovao anao. Zay ilay endriky ny fitsanganana. Dia ozy izy Paul, rehefa zay ny zavatra mitranga, rehefa tanteraka ny fanovany anao voalevona ny fahafatesana, androany mbola tsy levona ny fahafatesana fa resy fotsiny ny fahafatesana. Satria tsika zao mbola eny am-piomanana ao anaty mba hisy hanovana tsika ety ivelany. Ahoana ilay endriky ny fiomanako? Ny endriky ny fiomanako miomana ao amin'ny teny mba ho tarafo ny teny, satria ny fitaratra homana amin'ny vehivavy. Alohan'ny nampakarana tsy maintsy mandalo fitaratra daholo mba hateneno hoe ahako. Raha nisy vehivavy tsy nandalo fitaratra tamin'ny fotoana ny homanany alohan'ny nampakarana azy. Noho izany ny fifantohanao tsy tokony erikerika amin'ny zavatra hafa akoatry ny fibanjinanao fitaratra amerenany an'ilay tena endrika mapety anao alohan'ny hampakarany anao. Aleluia. Ino io endrika mapety anao io? Tsy endrika ety ivelany io, fa endrika ao anaty io.
Ovainy ianao ho feno fanetetena. Ovainy ianao anana ny fitiavany. Ovainy ianao anana ny toe-panaraka ny sitrapony. Ovainy ianao tsy ho tia tena. Ovainy ianao ho maty eo amin'ny nofo. Ovainy ianao anaka azy. Raha tsy miova ao anaty tsy afaka ovainy ny ivelany. Zany nga tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Tsika sinareo ane samy mangiry firy eo anatin'ilay izy. Ary tsisy olo hitanareo raha vao mivehivavy no akarina ka toko hoe misy panda be eto ohatra na misy zavatra le mitsiritsiry eny amin'ny tarehy reny ka tena hita hoe mizeny hoe afa makro ay kiky misy poingely ay mampatota kosa ty fa lo eo. Zany hoe le mety zany le atonga an'le apakatra ho potipotika asa ravarava mitsy ndriva ety. Asitiaka aloha tompo e. Dia zay mitsy le tiany Jesosy iomanantsika ao anaty. Ny iomanantsika ao anaty mangetahety ianao no tahaka azy. Manaiky ianao no amboariny le teny. Ianao ne raha amboariny ny fitaratra ne tsy manova ninninna. Fa ny fitaratra mamerina anao fotsiny. Fa ianao no manaisitra n'izay tokony esoriny eny amin'ny tavanao rehefa veriny fitaratra any aminao le tena endrikao. Nefa izy ny teny anaka ny entiky ny voninahiny dika fa ao anaty le fiovana fa tsy ny ivelany. Halleluja. Dia zao rehefa manaiky tsika homany ny fanamasina, tarihy ny fanamasina, fenoy ny fanamasina, karakaray ny fanamasina, tsisy ninninona tokony hampanahanao ka hiadivanao momba ny tenanao ny amin'ny resaka voninahitry ny tany, ny fisehoanao eto an-tany, matahotra ny tsy ho hita eto an-tany, misy zavatra be dia be zany a, lasa sakana tena tsy mahavonina anao sy tsy mahavotsitra anao. Zao arakaraky ny ainanao ao anatin'ny tapahatsorana faran'izay ambany indrindra ohatran'ny zaza no mampahazo aina ny hery sy ny fahalebiazan'Andriamanitra ny asa ao anatinao. Satria ny fanjakan'Andriamanitra dia natao ho an'ny olona tsy misy kajy na calcul miverina ny aminy. Zay fotsiny alalanao tena feo amin'ny fanamasina zany. Fazafangaro ny décision anao, mandresy lahatra anao, tsy voatery ho ankasitrahan'Andriamanitra amin'ny toetra tokony hitsinao anatinao. Dia lazainao fa avy amin'ny Jesosy fotsiny ilay satria mbola mampety anao. Zay ny atao hoe faminaniana santoko manomboka mahazo toerana. Ohatra, za zao rehefa miteny hoe tokana ihany ny raitsika, izay ny an-danitra dia tsy zany no niteny an'izany fa Jesosy no niteny an'izany. Aza manao olombelona ho rainareo etỳ an-tany. Tokana ihany ny rainareo izy dia izay any an-danitra. Noho izany tsisy ray ara-panahy intsony zao. Fa ny ray ara-panahy dia Andriamanitra rain' Jesosy Kristy sady raitsika. Matoa izy nivavaka ny teny tamin'ny mpianany, tsy ny teny izy hoe zany rainareo raha misy ny tokony hijoro ho rain'ny mpianany Jesosy tompoko. Tsy tianao mpianandreo izy nananganandreo hatramin'ny voalohany. Dia tokony teny izy hoe sarom-piaro amin'ny lisany aleso fa zany entady amin'ny lisany. Fa tsy nanao an'izany izy. Nampitodiany ny mpianany, rainay zay any an-danitra. Aza manova mivavaky ny tompo le olona. Raha iampinonany misy. Raha miteny Paoly hoe za no niteraka anareo tamin'ny filazantsara. Tamin'ny filazantsara. Jereo ny akaikinao tamin'ny filazantsara. Fa tsy tamin'ny fanahy. Adraso zavaiko. Enoy tsara le izy. Mba fantatrareo lasa mainmise. Ohatrany hoe mife eo ambany fahefan'ny hafa ara-panahy ianao raha vao maka ny toeran'Andriamanitra. Dia tato fa endrika sy tandindo ny fanompo-tsampy tsy akaranao ny fametanao finoana amin'ny olona. Mety aka ny toeran'Andriamanitra satria matahotra olona ianao mihoatra ny fatahoranao n'Andriamanitra. Zanga anaraka anao ndraitrany am-pandriana. Zanga afaka hita amin'ny fiainanao amin'ny ray maraina. Afaka tsara velatsi amin'Andriamanitra ianao, tsara eo anatrehako manao ny asa fanompona, ohatry ny asa andavanandro. Nefa tsy miova fo akory, rehany ny trompety, samy mamonjy ny tenany io satria na iza na ianao samy andry fiverenan'i Jesosy tompoko. Raha ampinoana
diky niteraka tamin'ny filazantsara. Mahasarym-piaro ny apôstôly dia zao ny filazantsara manondro an'i Kristy zao izy hitondra filazantsara hafa amin'ny lalana amin'ny fifatoan'ny olona amin'ny anganogano. Dia inona ilay filazantsara? Teny no niteraka anareo. Tsy marina ve fa teny no niteraka anareo fa tsy rôdôly fa no niteraka anareo. Petera voalohany toko voalohany dia ny fahatelo amby roapolo tamin'ny teny no niterahana atsika fa tsy fiankina atsika amin'ny finoan'ny olona mety loha miandry ny fiverenan'i Jesosy mitovy amintsika. Averiko, rehefa ny teny no niteraka anao tokony teny mpahamarinana ampifandray anao amin'i Jesosy sy anovany ao anatinao hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tovy amen. Dia tereto amin'izay zao ny zavatra mitranga. Raha mivily lalana amin'ny filazantsarako tsy hitrangane zany mandrakizay. Amen. Ohatry ny hoe tsy mino an'i Jesosy efa rainao ara-panahy fotsiny. Io indray ny ataony dady dia ndao anaraka azy. Nefa dady efa tsy eo amin'i Jesosy tsony fa efa manan'Andriamanitra hafa indray satria vily ny ala tamin'ny fampianarana marina. Dia afaka mijoro androany vao mena sekely mipararetra ohatrany hoe Andriamanitra kely ery ahako. Ore olona votsorana ny fanahinareo iombona amin'Andriamanitra ary ny filazantsara izay hoentinay dia ampiavana anareo aminy, ampifakahita anareo aminy, iombonanareo aminy, iomananareo ampakariny. Za pasteur Rodolphe Dafinirivo dia miteny an'izao teny izao. Raha vao hitanareo fa tsy Kristy ny toriko, raha vao hitanareo fa tsy ampitodika anareo amin'Andriamanitra sy ny teny filazantsarany sy ny teny fiainany dia aza manaraka satria ny teny no niteraka anareo fa tsy olona. Personnel ny famonjena tsy ankinana amin'izy na amin'izy. Teny no niteraka ny olona fa tsy olona no niteraka olona. Amboary mihitsy le izy itsy io. Aza mitady aja sy mialoko ametraka fahefana ao ambadiky ny fametrahana ny tenanao eo amin'ny toeran'Andriamanitra. Ny raha iara-panahy tsy misy. Tokana ihany ray ra-panahy. Andriamanitra rain Jesosy Kristy rainay izay any an-danitra. Verina kely eto amin'ny topikitsika. Misy zavatra mety hanamboarana tompony tsirairay. Dia rehefa amboarina dia manekeza fotsiny no tefen'Andriamanitra hoe misy zavatra tsy nety tokony hiverenana. Fa aza terena ho fahamarinana izay tsy fahamarinana. Na fampianarana farany izay mamy be ara ilay satria io koa tsy mety ny fandrosoana raha ohatra ka tsy mihaino mpanompon'Andriamanitra. Tsy mpanompon'Andriamanitra no henoina. Fa le teny mpahamarinana eny ambava amin'ny mpanompon'Andriamanitra misy fiantraikany eo amin'ny fiainam-panahy izay mihaino azy. Zay ny proof avy amin'Andriamanitra le teny. Rehefa tapitra treo natao apasana azy ny herin'ny fahafatesana dia nyreseny ary tahorian'ny fitsanganany dia ny tafinofo nandresy ny herin'ny fahalovana izy. Tafinofo nandresy ny herin'ny fahalovana izy. Amen. Iza le ny tafinofo nandresy ny herin'ny fahalovana? Iza le izy eo? Jesosy. Sady modely mpamonjy antsika satria amin'ny alalany vokatry ny fandreseny, tamin'ny alala vokatry ny fandreseny no ananganiny antsika hitovy endrika aminy. Raha adika ny fiangonana isika dia teraka tahorian'ny fitsanganany. Rehefa nitsangana tamin'ny maty izy dia naneo miharihary fa resy ny herin'ny fahafatesana satria tsy nandaitra sy nanam-pahefana taminy ny herin'ny fahafatesana. Zao anefa izy ny fanombohana fa isika ny tanjony hiaina sy hampiaina antsika izay niainany ka ampandresy azy amin'ny finoantsika azy sy ny anarany. Ampandresy atsika izy tamin'ny fandreseny amin'ny alalan'ny finoantsika sy fiombonantsika aminy ary finoantsika ny anarany. Azonareo le izy? Amin'izao zany ny herin'ny fahafatesana resy rehefa nateraka indray ianao. Satria na mety raraka aza le nofo dia tsy hatreo ny fiainanao fa afaka no atsangana ianao hitafy an'le tsy fahalovana amin'le fahamoronana faharoa hitovy endrika aminy. Tanteraka zany ny famonjena fen'ny olombelona amin'ny fotoana hiverenan'i Jesosy. Fa mandraka androany Jesosy mbola tsy mitsahatra satria ny sabatan'Andriamanitra
dia tamin'ny fotoana nahavitan'Andriamanitra ny zavatra rehetra hoe tsara ny zavatra rehetra dia nitsahatra tamin'ny asany izy. Dia zay izy vao nakaina, ohatrany hoe tsy hoe nakaina fa ohatrany hoe afa-po izy dia navotsiny amin'izay ny tany rehefa vita Adama. Fa teto le Adama vita nametrahany démissionna mihitsy hoe avy aloha fa ho an'ny olona amin'izay ny tany niodina tamin'Andriamanitra, dia mbola tsy tapitra treo ny famoronana mandra-piveriny Jesosy. Satria ny fihodinan'ny olona no natonga an'Andriamanitra nidina indray, naka ny endriky ny olona mba hameriny eo amin'ny olona reo endrim-panapahana very sy le endrik'Andriamanitra very teo amin'ny olona. Noho izany tsy mitsahatra Andriamanitra fa nisy recommencement indray, fanombohana vaovao. Azonareo ve zany? Nisy fanombohana vaovao. Dia hoy Jesosy, za miasa ary ndraiky koa mbola miasa mandraka ankehitriny. Noho izany satria mbola miasa Andriamanitra, mbola tsy mitsahatra Andriamanitra, fa ny fitsaharantsika ao amin'ny Kristy. Mandra-pahatonga amin'ny fotoana hitsaharantsika aorian'ny fiverenan'i Kristy vao miverina indray le ane sabatika miaraka aminy. Afotoana ao amin'ny latabatra iarahantsika misakafo aminy aorian'ny fanovany antsika. Hitafiny tsy fahalovana, tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Raha tianao zany Andriamanitra hitsahatra ao amin'ny fisinao ary hiaina ny fitsarany ianao, dia tsotra fotsiny. Zao no mila valinao. Makanesa ty amiko Jesosy, ianareo rehetra izay miasa afatatra sy mavesatretana, fizano anomenareo fitsarana. Ny fitsarana dia omena Andriamanitra ho an'ny olona miavana amin'Andriamanitra, miombona amin'Andriamanitra, makao amin'i Jesosy. Ny fitsarana tsy voavidim-bola fa karazam-piadanana iainantsika miatika fanoherana misy eto ambonin'ny tany. Ny fanoherana dia tsy maintsy misy mandra-piavon'i Jesosy. Satria ny fahavalon'ny devoly tsy hoe ianao manan-karembe fa mety ny ataonao dia izay ny hamaritanao fa misy Andriamanitra amin'ny fiainanao. Makanesa fotsiny eny Dubai fa zay zavatra azonao eto ambonin'ny tany asianao soratra hoe ilay areko, ilay tokany fiadanako, asianao soratra daholo izay fanananao rehetrarehetra hoe ity ny fanaperako sy ny valimbavako sy ny rehetrarehetra. Tsy ilana azy nefa Dubai tsy kristianina akory. Donc tsy azo faritana amin'ny abetsahany zavatra anana. Kaina ho avy niala teo amin'ny fanatren'Andriamanitra, sy tenina tsangana fa tsy tranao anankiray. Noho izany afaka hanana zavatra rehetra ny olona, fa tsy fantatr'Andriamanitra akory le olona manana zavatra rehetra. Tsy maridefy andrefesana ny fananao ny zavatra rehetra hoe miaraka aminao Andriamanitra. Noho izany aza mampidipitikizo ny olona miteny hoe tsy possible mihitsy ny ahalana fa miaraka aminao Andriamanitra dia miova ny zavatra rehetra. Non, 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 non. Ny alalana fa miaraka amin'Andriamanitra ianao dia maneho vokatry ny fanahy. Ny arem-panahy ao anaty dia vokatra fa tsy anihetsika ety ivelany. Averina foana zany ary averina mandrakariva mba tonga antsika tsy hivoana amin'izay lalana hitondran'Andriamanitra antsika. Noho izany ry havana, nanomboka tamin'ny fahaterahany ka tamin'ny fitsanganany ny fiangonana. Nanomboka tamin'ny fahaterahany, tamin'ny fitsanganany ny fiangonana. Zany hoe ny fiangonana mbola tsy teo tamin'izy tonga nofo, feny an-dala mpamonjena ny fiangonana izy. Fa rehefa maty izy dia nitsangana amin'izay, dia n'le fahaterahana faharoa iny, le renaissance ny Jesosy nitsangana tamin'ny maty iny, teo ny fiangonana no natsangana. Satria io endriky ny tsy fahalovany naseho taorian'ny fitsanganana io no entin'ny fiangonana iainany amin'ny fotoana iverenany rehefa novanao hitafiny tsy fahalovana izy. Io zany le kopia na endrika eo ratra izay hitafinao hita maso rehefa iverina izy apakatra anao. Jona voalohany toko 7:4. Jona voalohany toko 7:4. Hoy izy ny ten'Andriamanitra. Ry malala ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika, nefa tsy mbola nasoa izay ho toetsika rahatrizay. Fantatsika fa raha iseho izy, manina hozy izy? Dia ho tahaka azy isika, dia ho tahaka azy izy. Fa ho hitatsika izy dia izay tena endriny tokoa. Rehefa iseho izy dia tahaka azy isika. Fa zao nefany alohan'ny isehony anafatsika azy dia amin'ny 9:7 indreny jerentsika. 9:7. Ary zay rehetra manana izany fanantenana miorina amin'izany dia madio, manadio ny tenany mba hadio tahaka azy. Ianao zany aseho amin'ny fahadiovana mialohan'ny ampakariny ianao ho fiangonana tsy misy pentina na fiketronana na zay toy izany mialohan'ny fotoana ampakariny ianao any aminy. Zany no mahatonga antsika tsy maintsy manamboatra fiainana dia ny androany miomana ho amin'ny fotoa mpampakarana.
atsangany hoe tanan'izay tena miomana ho amin'ny fotoam-pampakarana vonina niaraka amin'i Jesosy mandrakizay tsangany hoe teneniny eo akaikinao ianao io hoe zany a tsy maintsy manahaka azy voaseho tahaka azy manaiky ho tariny fanan'Andriamanitra feno ny fanamasin'Andriamanitra mamoaka fruit de l'esprit isan'andro teneny isan'andro hoe a fa tsy hoe isam-bolana na isa-taona na tsy indraindray fiainana Jesosy hoe mila azontsika tsara fitinofity izay nilovantsika tamin'ny Adama dia ho levona tsy maintsy ho levona saingy amin'izao ny hery ny fahafatesana dia efa resy dia ny ety-tany mandra-piveritsika eo amin'ny Kristy zay no mahatonga antsika nomeny fanahy fahasoavana amin'izay hitanareo ny aretina mitondra ho any amin'ny fahafatesana ny korotana natiora ny fahafatesana vao nanomboka nandova fahafatesana ny olona vao natsiary tena hoe mitanjaka ny enatra natiora ny fahafatesana fafambaraka natiora ny fahafatesana dia azonareo hoe fetraka izy ny hoe mihery ny fahafatesana dia efa resy amin'ny alalan'i Jesosy nomeny anao ny fanamasina ao anatinao nomeny anao ny heriny ao anatinao nomeny anao ny teniny ao anatinao manam-pahefany eo amin'ny fiainan'ny olona izay nanaiky ateraky ny teny ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra ary le teny ao anatinao sy raisinao androany maraina teny efa vita sedra nandresin'ny fahafatesana eo ankavanany ray izy no endrika ranofo itoerany androany fa hoentin'ny fanahy ao anatinao amina révélation sy rema izy mba hanaitanao ampitsoro anao fa ny hery ny fahafatesana efa rava dia zay mahatonga amin'ny fanamasina afaka manomenao fanomezam-pahasoavana ny raisiny avy ao amin'i Jesosy dia noentiny ao anatinao hozy Jesosy aka avy amin'ny ahy izy dia icommunique na anambary zany aminareo ianao zany vatana trano fanahy velona alleluia mety maty raha ohatra ka nofo fa manana fanapahana amin'ny hery ny fahafatesana ao anaty noho ny fahasoavany ary le fahasoavana le nantsona hoe fanomezana dia fanomezana ahafahanao mandresy ahafahanao manapaka ny hery ny fahafatesana dia zay mahatonga antsika mametra tanana marary dia sitrany reny tanareo izy manana fanapahana amin'ny hery ny fahafatesana noho ny fanomeza pahasoavany avy amin'izy le izy avy amin'ny fanahy masina le izy dia zay mahatonga antsika manome voninahitra n'Andriamanitra manina hoe satria tsy toy izao isika raha tsy noho ny fanomezana dia noho izany ianao zany ampianarin'Andriamanitra mba hanana fahatsapana ao anatin'ny fonao fa tsy noho ianao no ahefanao ninninina fa noho izy avy aminy ho voninahiny dia manetry tena ho azy ianao satria tsy misy fahatsapana ao anatinao miavaka noho ny olona rehetra fa izy no membroninahitra amin'ny alalan'ny fisianao nataonao manokatra ny fonao amin'ny fomba tsotra fotsiny nato fahatakarana dia nahatonga n'Andriamanitra nahita fa tsy angalatra amin'ny voninahiny ianao fa izy mihitsy ny tianao hatramin'ny voalohany ary noho izay fitiavany izay no nahatonga anao nanana fanomezana avy aminy na fanamasina tsy mba mirehareha fa Jesosy ny teny avy amiko no nakany an'io dia hoentiny eo aminareo ny dikan'izay tsy tompon'ny fahasoavana amin'ny fanamasina fa distributeur na mpizara fahasoavana amin'ny fanamasina fa ny fahasoavana ao amin'i Jesosy Jaona 1:20 fa avy ao amin'ny fahafenon'ny Kristy nandraisantsika fahasoavana manampy fahasoavana ary hoentin'ny fanamasina ao anatsika ho tonga fanomezam-pahasoavana hoenti manasitrana hoenti manafaka hoenti manangana maty ny hery ny fahafatesana efa resy fa rehefa iseho Jesosy voalevona ny hery ny fahafatesana. Alléluia. Mandra-piveritsika eo amin'i Jesosy zany ary zany no antony tsy maintsy hijoroantsika amin'ny sitrapony ny antony tokony tsy atahorantsika fahafatesana satria fantatsika fa tsy fanaperana zany eto tany mba fantatrareo ve Paoly tena niaina ny zavatra toriana Paoly nanapahatsapana fa fahafatesanao aiza moa ny herinao ohatra ny hoe lasa nanao défi zany izy eo amin'ny Korintiana 2:20 ny antony satria feno Andriamanitra loatra izy dia tsy misy tahotra ny hery mifanantenan'ny fiainana ho avy dia mihoatra lavitra no fandalovany galera eto ambonin'ny tany dia mba entinetinareo andeha ho samborina izy noho ny amin'ny filazantsara ny Jesosy satria ianao aza miverina ny Jerosalema fa efa hitanay niketika ao Jerosalema fa androany ianao mpitendry zareo so ataony martyr dia nation le tovolahy le ceinture hoe ny tompon'ity fekipo ty nefa ny Paoly le fekipo
Eritrereto efa maminany amin'ny alalan'ny fekiboko mipetraka etsy ny olona. Fa aza makany ananiny ianao fa ho faty ihany fa hitany daholo ny zavatra mitranga any. Dia hozy izy Paoly hoe nandeha tsy ahoana zany. Kristy no antony havelomako. Ary fahafatesana no azahoako tombony. Tsy natahotra izy fa natrehany Jerosalema na hamono azy sy tonga azy ho martiora. Ny antony efa nanao tsinitsinina ny fiainana izy fa sa nanao défi ho amin'ny fahafatesana. Maty tanteraka teo amin'ny nofoko Paoly. Be ty teny ianao hoe ary sarotra be izany tsy maintsy oatra izany daholo ve ny lalam-piainantsika? Non. Jaona neto oatra izany nahafatesany. Aza mieritreritra an'izany fa zao fotsiny dia ny eto an-tany ianao ataovy renao mihitsiny miatrika ny fahafenony ao anatinao, ny fandresenao ao anaty tsisy tahotra fahafatesana. Mandeha miaraka amin'Andriamanitra. Tsy andany ny andro kosa aloha mandany ny androny amin'ny tahotra fahafatesana hozy izy Jesosy. Ianao zany raha mbola miaina ao anaty mitovy amin'ny jentilisa matahotra maty foana satria eritreretinao eto mahatonga ny olona matahotra maty any mieritreritra izy hoe eto fanaperan'ny fiainany. Fa raha tena misokatra ny ao anatinao mahalala fa tsy fanaperany eto. Tena milaza marina aminao hiatrika ny andavanandronao ianao ao anaty siosioka isa-maraina. Mbola omeny tompotombonandro indray aloha androany efana manompo azy. Halleloja. Zay fitrangana eo fidonany, zay mety eo ampy, zay tsisy eo tsy maninona. Halleloja. Fa tsy hoe vao manomboka misy zavatra tsy ampy kely eo amin'ny fiainanao, vao miresaka aminao, tonga dia kizitina be misy ianao satria nahoana misy sitrapotsy tanteraka indray. Halleloja. Misy sitrapotsy tanteraka indray. Fa sitrapo inona no andrasanao ankoatra ny sitrapon'Andriamanitra? Miandry ny neto tsika. Jereo masona kaiky ianao fa miandry ny neto ianao hoe miaina tsotra fotsiny hoe esory ihany io fanahiny io hoe avelao izy ny anao. Esory ihany io tahotra io hoe mifalia mandrakariva hoe aza avela eo amin'ny nofo ny fifalianao hoe fa avelao an'Andriamanitra. Tsy maharety eka ho azy. Ho anao manana fiainana tsara lavitra sy voavoatra ho antsika ny amin'ny famonjena Andriamanitra. Io famonjena io voaraintsika avy amin'ny Jesosy. Ary io nataony ho antsika. Zany mahatonga ny olona vodim-ponoana tsara, tsy mihaino nofony, tsy matahotra fahafatesana, satria efa mananantoka fiainana mandrakizay sy no aviny ao amin'ny Kristy. Fantany fity no fity dia tsy andova fiainana mandrakizay. Tsy mandrakizay ny ety. Eto misy miteny indraindray manao hoe pastera zany dia tena ianao zany dia tsy mba ohatran'ilay hoe mba hoe maminany mba ho tahiny zahay, mba tena hoe sokatra tsara ny lalam-piainanay. Zao aloha tsy fahavalon'ny fitahianao Andriamanitra, fa tsy mendrika ho an'ny olona tsy tsara fihavanana amin'Andriamanitra ny ho tahina. Satria tsy ny fanananao ny zavatra rehetra no tonga anao ahita azy, fa ny fiombonanao aminy. Manana ianao dia mananao amin'ny tompo tsy voakeja amin'ny fananana. Zay ilay tiako lazaina eto. Amen. Efa vonona ny anovany ianao hitafony tsy fahalovana noho ny tamin'izay nataon'i Jesosy Kristy zanany. Miaina eto an-tany sika, ny antom-pisitsika eto an-tany manomboka izao dia ny aneo an'i Kristy sy ho azy no havelomantsika vaovao ao aminy. Marina sa tsy marina? Galatena 2:20. Vao omby niaraka amin'ny Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ao izy Paoly. Ary androany tsy zatsony velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Ianao zany tokony olona anankiray ahitany ahafantaratra ny fisian'i Jesosy eto an-tany amin'ny toe-po sy ny fanao sy ny fijoroana ary ny toe-panahy, satria tsy ianao tsony ny velonako fa ny fahavelomany sisa ny mahavelona anao io. Satria raha ny tokony izy efa maty ianao fa izy ny namelona anao noho izany izy ilay rivotry iainantsika. Amen. Nareo tsy mahita hoe novaintsika hitovy aminy mba hiverina amin'ny laony ny fiainantsika miaraka aminy. Satria ny marina ne raha misy ny atao hoe raha ohatra ka atao edena ho ahy ny fahafinaretana tsy ny foanany edena rehefa niodiny Adamo fa navelany. Fa ny foanany edena rehefa niodiny Adamo. Noho izany i Adamo ny sarobidy aminy ny antony tonga azy namorony edena. Ka raha ny antony aza niodina atao inona tsony ny ambony. Tsy maintsy miforonony ianao anahaka azy aloha vao mendrika hisitaka izay avy aminy. Satria tiako raha ho salama sy ambinina amin'ny zavatra rehetra ianao. Hitanareo, ilay fanambinana amin'ny zavatra rehetra tian'Andriamanitra ho anao ihany, fa tahaka izay nambinana amin'ny fiainam-panahinao aloha. Canto Lord, canto Lord, canto Lord, ciao Gesù.
Daolotsika tena no mazany amin'ny fotsika tena kantony namoronanao olom-baovao ao aminao Jesosy. Mampiaiky saina fo fanatao nao kanto loatra ny fiainako. Eo ihany tsika tena ataovy amin'ny finoatry ny vavaka mihitsy tena teneny Jesosy tena kanto namoronanao ao aminao Jesosy olom-baovao kanto loatra nao Jesosy fanatao nao kanto loatra ny fiainako. Voaka sara voatra mampiaiky saina fo fanatao nao kanto loatra ny fiainako. izy aloha ny tena soery fa raha tsy noho ny fitiavany tsy toy zao sika atsangany ny tananao de misy fotoana ny teny tamin'i Jesosy. Jesosy nataoko hoe Jesosy raha ny tokony hoe tsy tokony andrefangiry firiana ianao teo amin'ny hazo fijaliana satria afaka mivavaka fotsiny ianao hoe douleur miala. Dia ohatrany hoe vatana misy anesthésie zany no fantsiana teo amin'ny hazo fijaliana. Dia zao no namaliny lalana nisan'ny sarotra indrindra sy mafy niaretako indrindra dia nakako ny toeran'ny olombelona sy nitondrako ny fahotan'ny olona. Mandany ianao izy mijery olona anankiray tena mafy indrindra ny fahoriany ka lasa ra ny atsemboany fa mbola tsy nisy zany fa tao Getsemane niaina sy nateraka indray natao ota isotro ny kapoaka sy nigidy ny fahadalan'ny olombelona. Dia zany natonga an Jesosy ny teny hoe raha io raha azo atao esory amiko ty kapoaka ty kanefa aoka tsy ny sitrapoky no atao fa ny anao. Olombelona Kristy nanao takalo sitrapo hampandevitra ny aminy noho ny fitiavana anao. Kristy nahatsapa nirifiry ny zavatra ho atrehany matoa ny taraina. Dia mety amin'ny tany teny ianao hoe zay vavaka rehetra nataon'i Jesosy dia valin'ny ray avokoa. Fa rehefa namotsitra izy naneho ny sitrapony fa rehefa avy eo izy nilaza aoka hitovy ny sitrapontsika mba hatateraka ny famonjena. Tsy zavatra maivana noho ny fitianany ianao, tsy le plezira kely eto ambonin'ny tany mandalo vetivety anompono ny nofo ka tsy hitanao vetivety fotsiny tsy hitanao azy dia ampiodina anao fa fitiavana mandrakizay. Dia mba fantatrao reny Jesosy mihitsy hoe nomeny ray lamosina izy rehefa nahita ny otantsika teo amin'ny hazo fijaliana satria tiany ianao ho vainy hitovy endrika aminy. Tiany ianao ho lay endrika hitarafana ny fisiny vaovao mba ho zanany atsangany afeno ny fepetram-pananganana isehoana amin'ny mahazanany ianao. Tianao Jesosy ary tianao amin'ny fitiavana tsy ny tambazana fa fanoloran-tena mametraka ny asarbidiny fisinao ho ambony mihoatra no ny ainy sy ny tenany nampandefitra sitrapo ny ainy no nomeny atsika. Andao koa tsika iteny aminy Jesosy
isaky miatika zavatra hitanao hoe mety aminao kanefa manohitra ny sitrapony dia mba teneny koa izy Jesosy raha azo atao esory amiko ty fakapanahy ty tena oka tena tsy o amin'ity fakapanahy ty na hoe mety teninao tompo ohatra mba tiako raisiny ty fakapanahy ty androany fotsiny kanefa oka tsy ny sitrapoko no atao fany anao andao anao takalo sitrapo amin'Andriamanitra ny olontsika tsy hoe ny atako mafy be fa ny sitrapontsika mihitsiny mbola petraky tsika amin'ny fandresen-dahatra amin'ny zavatra mahafinaritra atsika isika tsy mijanona treo amin'ny faharesen'ny fahafatesana fa mitohy hatrany amin'ny fotoana alevina azy tsy eo amin'ny fiainantsika intsony mandra-piveriny Jesosy anovanantsika ho tahaka ny endriny aza manaiky ho mpanompo ny fahafatesana intsony amin'ny ota aza mitoetra eo amin'ny nofo meteza ho mpanompo ny Kristy hijoro amin'ny fiainana mandrakizay fa raha ny fanahy izay nanangana an' Jesosy Kristy tompo tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo dia izay fanahy nanangana an' Jesosy Kristy tompo tamin'ny maty izay no anangana ny teninareo izay mety maty indray amin'ny fotoana iverenany ho amin'ny fiainana mandrakizay Jesosy ny voaloham-bokatra ary sika no manaraka satria izy no modely ho atsika. Haleluya. Sangano amin'ny toerana misy anao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo. Voazava tao anatin'izay teny izay nanomboan'ny famonjena hatramin'ny nahaterahany sy ny nahafatesana. Nahaterahany indroa teo amin'ny nofo naka ny endriky ny fahafatesana mba handreseny tamin'ny tenany fa fonimbola teraka izy dia efa natao ho faty sy ny endriky ny tena nahafatesana tao am-pasana ka niterahany fasana azy ho lama toa amin'ny maty andovanao fiainana mandrakizay hitafianao ny tsy fahalovana noho izany tsy avela tsy koraraka taminy teny fa iainantsika isan'andro satria iaintsika fiovam-po fiovana ao anaty mba hanovanantsika ny ivelany tanjon'ny Kristy ianao ahitana soritra ny fisiny eny amin'ny andavanandro mpiainanao tara-panehonan' Jesosy daholo ny toeram-piasana misy antsika rehetra any birao ao atokantrano eo amin'ny fiainantsika tsy olona vesara nota aingana sy mavitrika ao anaty falitona intsonina zavatra tsy mifanatrika amin'ny sitrapon'Andriamanitra tonga dia izay nefa nahazatraka izay ainy ny teny paster ve moa tsy hananatra eny ihany aza raisina hoe paster ve moa tsy hananatra eny ihany fa ny atokotoko ihany fa raisy hoe tenin'Andriamanitra zany matona apetraka Andriamanitra eny ambava amin'ny pasteur mba ho atsika tsy zany teny tsy teniko tsy ahy ny teny any Jesosy ny teny za koa miaina ao anatin'izany teny zany ary itsina ao anatin'izany teny zany tsisy olona anankiray eto ka hoe matsiaro teny hoe hotifiriko manokana fa raha matsiaro voatify renao alleluia misaotra Saint Esprit satria zay mihitsy le ilay mifanamasina ianao matsiaro hoe voatsindro n'le teny fa raha tsy zany koa tsy nisy ty fotoam-pivoreny ty za manana ny anjarako ianao manana ny anjaranao ihany koa maninona raha miara-miova e marina sa tsy marina avovany amin'ny lanitra ary ny taninao anankiray dia misaora azy amin'ny fonao manontolo misaotra Jesosy alleluia ny rahanao ny fiainako satria raha tsy nisy raha latsaka tsisy famonjena misaotra ny amin'ny rahanao saribetsena latsaka ho ahy nanako fanantenana fiainana tsara lavitra indray androany ho an'izay rehetra miombona amin'i Jesosy anana ny fiainan' Jesosy ao aminy ilay miombona sy tonga sakaiza ho atsangany ho ateraka indray ary ho vainy tanteraka amin'ny fotoana iverenany androany dia manomana anao izy Jesosy ny teny hoe nofo noho ny tena fihinana ary ndrany ny tena fisotro satria ny hanina mety ahavoky fa noana ihany ianao raha pitso fa ny hanina izay omeny antsika dia hanina ho fiainana mandrakizay rehefa mihinana ny nofony ianao sy misotro ny rany dia izay mipirofo-panehoana fa ny tenany dia ilay tsy netoloha taorian'ny fitsanganany rehefa iseho izy dia ho tahaka azy tsika satria miaina mieloha ny mandrakizay atao anatintsika mba hisy hanovany antsika ho
ho tahaka ny endry ny tamaso mitafy fahalovana androany fa hitafy hovanany tsy fahalovana rahabiso aza misaina ny mofo ho toy ny mofo tsotra fa raha isotenan'i Jesosy atserovana azy nataony ny aretany ny fitiavany ny sitrapony anao fa Jesosy tombo tamin'ny alina izay namatehana azy dia nandray ny mofo izy rehefa nisaotra izy dia nivakiny izy tia ny tenako izay vakina ho anareo zao natao ho fahatsiarovana misora azy tahaka izany koa ny kapoaka ho Jesosy tiandrany fanekena vaovao sady mandrakizay izay nalatsako anareo famelana ny fahotanareo ka novinanao mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesan'i Jesosy mandra-piaviny fa sambatra ny olona tsy voavela ny elony tsy voasarino ny fahotany sambatra ny olona izay tsy sain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahany misora azy misaotra Jesosy tsy azakay ny tadiavinao fa fanekenay mba hombanao androanay dia tia ampatsiaro antsika nyity fahamarinany ity alohan'ny hipetrahantsika sy hirosotsika ny filazan-draharaha azavariana sy miezaky ny atsara ety ivelany amin'izay tontolo tian'Andriamanitra vokarina ao anatinao no ilay ny joronao rehefa mangetahita fotsiny ianao mambavaka anao ny sitrapony izy no hiasa izy no hanova izy no hitaridalana tsy hoe ny fiazantsika anina fitondran-tena tsara no mety eo mason'ny olona fa ianao manana tena etaeta lalina ao anaty mba ho tsara fiombonana aminy zany ny zava-dehibe ampitomboy ny communion anao dia ho hitanao fa hiova ho azy ny ao anatinao raha ianao niezaka dia mety voafetratra eo amin'izay vitanao satria ny tena fiovana dia tanteraka rehefa tena tian'Andriamanitra ianao sy ao anaty communion tsara aminy Jesosy tsy niteny tamintsika hoe mamokary ianao na niteny izy hoe oka ianao avokatra be fa ozy izy hoe mitoera amiko fa raha miray sy miombona amiko ianao dia inona no lazay amo be vokatra avy ao amin'ny fiombonana fa tsy hoe fa avokarina aloha vao fiombonana Jaona 10:10 anatra kely fotsiny tsy lava be fa aza matahotra ianao 14:15 ozy izy ny teniny ianareo ny sakaizako raha manao arak'izay andidiko anareo tsy ataoko hoe mpanompo itsononareo fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony fa efa nataoko hoe sakaiziny satria izay rehetra reko avy amin'iray no ambarako aminareo tsy ianareo no mifidy ahy fa izaho no mifidy anareo izay miombona amiko izy Jesosy dia amobe izy satria raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo zany miray sy miombona amin'i Jesosy fotsiny dia le fruit mivoaka ho azy fa aza miezaky ny amoaka fruit nefa tsy tsara communion fa ezaka be anasasatra anao atoroko anao fotsiny le secret zany mahatonga antsika ampivavaka tia tenin'Andriamanitra satria ny fiovanao lasa fiatsara mbelatsy eny ivelany ohatry ny mety nefa ny ao anatinao tsy mety ary amin'ny fotoana anankiray mbola le tsy mety ihany ny anjaka eo anala baraka an'Andriamanitra nefa Andriamanitra efa manantenanao ohatry ny ravina be midoroboka tahaka le aviavy nanantenany izy vokanjo tsisy ninina vokatra tsy tanjona fa fetraky ny communion miainga ao amin'ny fifandraisana sy fiombonana aminy aloha iarana ao amin'i Jesosy ny zavatra rehetra ao amin'i Jesosy ny zavatra rehetra miantomboka ao anaty communion le izy raha diky ny intimité anao sy Andriamanitra ny connexion anao amin'Andriamanitra ny relation anao amin'Andriamanitra sy ny communion anao amin'Andriamanitra Jesosy tsy mitady kristianina miezaky nitovy aminy amin'ny alalan'ny hery sy tanjaka maha olombelona voafetra fa mitady mpianatra manaiky sy toetra ifandray connecté aminy ao amin'ny parole sy ny teny ary miombona aminy
ao amin'ny firaisana sy fiombonana ny fahatsarana rehetra no miainga. Ary amin'izay dia ho hitanao fa ho tsy tianao azy zay zavatra tsy tiany, alanao azy zay zavatra alany, ary iainanao ny fiainany no ny fahafenony ao anatinao. Tehaka mafy ho an'Andriamanitra. Mahazo toerana vetivety anao fanatritsika ho an'ny tompo. Ty aza misy miala fa mbola hivavaka ho anareo aorinan'izay. Tsika mianakavy. Alleluia. Sotra n'Andriamanitra tsika ny amin'ny fitiavana antsika mbola ahafahantsika mandray fanamboarana sy manome hoe motivation antsika ny amin'izany hoe fanahafana ny Kristy izany no faty be da be ny lesona teo fa mamerina miaina. Izay moa no tamin'ny fotoana dia hoe tsy maintsy averina ianona foana ireny. Dia mino aho fa mahatsara antsika ny miaino an'izany. Filazana fohy fotsiny amin'ny momba amin'ny fotoanantsika. Rapitso nandro any hariva dia misy ny cellule any amin'ny quartier misy antsika tsiraray avy any. Misy zany ny arivon'ny mamo, misy ny andro any hariva. Dia rapitso maraina ny any Tanimena, ny any amin'ny hvkl sy ny any Ambomangakely. Dia izay ny fotoanantsika. Dia ny fotoanantsika manaraka ihany koa faly be pasteur namanay. Manentana ihany koa ny fotoanantsika rapitso hariva, mbola afaka miaraka tsika rapitso hariva eo amin'ny avenue, eo amin'ny arkady ety amin'ny côté aty amin'ny akaikin'ny gara zany dia devant banky BOA sy amin'ny hoe Canon eo. Miaraka eo tsika rapitso miaraka amin'ny pasteur Andriva sy ny VCL, Tati Bobo, pasteur Bobo sy ny ekipa Ambodikely, dia Ialdo sy ny mpihirany. Miaraka eo daholo tsika anatin'izany fotoana izany. Misaotra ny avy any Antsirabe tonga hanotrona mananteny izay fa ho avonareo. Dia eo anatin'ny efa nianarantsika moa dia araka ny fahafantarantsika hoe misy ny mbola misy tenin'Andriamanitra koa rapitso. Mpanompon'Andriamanitra ho avy eo hitondra ny hafatra. Dia misy mpanompon'Andriamanitra hafa koa. Izany hoe mbola fihain'ny teny koa io fotoana rapitso hariva io. Ny filohan'ny fifohazana avy amin'ny FJKM ihany koa ho avy eo hitondra tenin'Andriamanitra io. Miaraka eo daholo izany tenin'Andriamanitra. Voky tsara tsika rapitso. Dia ao anatin'izay dia manamarina ihany tenin'Andriamanitra ihany koa ny hevintsika hoe mijoro tsara tsika amin'ny fiafahany eontsika fitiavana ireo havantsika any Antsinanana any amin'ny faritry Tomasina any manoloana ny vona izay niatra tamin'izy ireo ary ireny hitantsika anaty réseaux sociaux ireny hoe manahoana ny zava-misy any dia manentana antsika mba hitondra amin'ny fitiavana izay azontsika atao. Tena ampitiavana, tsy hoe mamita didy na hoe manao an'izao fotsiny na hoe mitondra mbavaka dia efa vita, fa tena fanaovana izao ilay fijoroana tena hoe honenitsika dia miarakantsika amin'ireo havantsika ao amin'ny faritra Antsinanana dia misy fandraisana izay azontsika hoentina ho an'ireo fianakaviantsika ireo zany any amin'ny fotoana rapitso hariva io. Dia ny latsinainy talata ny laro ny Shalom eny an-Tanimena. Hoy, raha riva dia misy fotoana ny tanora eo an-Tanimena. Ao amin'ny Shalom zany misy fotoana ny tanora dia manasa ny tanora hiverina amin'ilay fitiavana voalohany. Izay ny lohatenin'ilay zavatra atao ao. Misy horonan-tsary misy an'ilay film nataon'i Joseph Dafy iny moa no ho alefa ao fa misy mpanompon'Andriamanitra ihany koa izara fampianarana ao mifanaraka amin'izany dia manentana ny tanora any amin'izay tena tokony andehanana fa aza diso lalana. Dia manentana anao avy eo an-Tanimena zany raha riva fa misy an'izay fotoana izay ao. Araka ny teneko teo lakamisy fifadikanina any an-Tanimena manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 3 amin'ny rosasany amin'ny 3 ao. Dia ny zomatsika misaotra an'Andriamanitra fa efa miverina somatsara ny fotoana zoma. Misaotra an'Andriamanitra ny amintsika efa eny mety hoe ohatra ny atsasany aty zao no ohatra tsy hoe nareo tsy tonga fa raha ohatra hoe jerevana zany ny olona tonga ao zoma dia ohatrany hoe ny atsasany aty fa ny atsasany anilany avato ohatra ny mbola tsy tena fihaino tsara ao
fa efa feno ihany eo aloha fa isorana n'Andriamanitra dia mankasitraka ny tompontsika satria ny fanamasina mibatatsika avy any atokantrano avany dia feno tsara tsika amin'ny zoma manaraka eo amin'ny heriny ohatra amin'ny herin'ny androany indray tsika dia eto amin'ity toerany ity mamonjy ny fanotronana dia mafisina foana fa ny fampianarana zoma sy ny sabotsy dia mifampitohy dia mba tsy atonga anao hoe taraiky be amin'ny zavatra seho androany ny fampianarana androany dia tongava zoma dia azonao tsara ny fampianarana maly dia azonao tsara ihany koa ny fampianarana androany. Amen. Zay ngamba ny filazana tsy misy adino malasa antsika ary hitsangana n'olotra ny fanatitra. Atsotra ty aloha tananao dia daotsika hivavaka. Ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka izay manome voninahitra anao zahay satria fahamarinanao aminao no tanteraka indray izay tsy mahay manao na inona fa ianao no mahatanteraka ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanay. Tompo, indro zahay manolotra izay sombony avy aminao ihany hoentinay atolotra ho anao. Fantatray fa Andriamanitra tsy hoe mitaky vola aminay ianao fa Andriamanitra amin'izany mizaha toetra ny fonay ianao. Andriamanitra mandinika ny fonay ianao tsy hifikiranay mihitsy ny vola mandrakizay fa ny fonay dia aminao lay Andriamanitra eo aminay miaraka aminay tianay hatramin'izay ka ho mandrakizay. Tompo, tononona izao fanomezana, tononona izao fanatitra izao Jesosy antanteraka izay anjara fanompony eo amin'ny ilavanao anazy antanteraka izay anaovana sy anohizana ny asanao eto anivony izao asa fanompona izao. Fanay masina tsara indrindra misaotra fa ianao no mitarika anay. Misaotra Jesosy ilay fahamarinana mandrakizay tsy izahay ny marina hoe nanome fa ianao Jesosy ny fahamarinana ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy Nazareta. Alleluia. Amen. Alleluia. Fanamafisana kely milohan'ny amaranantsika amin'ny fotoana ao anaty fiankofana sy tsodrano. Fantatrareo fa opportunité misokatra ny fafana mitory filazantsara. Dia mba miangavy ho an'le rapitso ariva. Amin'ny firy moa pastora le rapitso ariva? Amin'ny telo. Amin'ny telo ora le rapitso ariva parvie Analakely. BOA. Eo amin'ny BOA Analakely zany ny fotoana. Akaiky ny gara le izy. Dia opportunité le izy tomatsika olona tena hoe tomieny satria eny zany isy araton'ny Petera eny isy araton'ny Petera eny dia ianao le Petera dia hoety daholo zay azo hoentina rehetrarehetra. Tsara tsika mifanotrona rehefa croisade satria rehefa hitan'ny olona hoe fenofeno eny tsika eny amin'le toerana eny dia manantona ny olona hoe misinina. Nefa na iny misinina iny curiosité iny no ampiasain'Andriamanitra atafiditra azy ao anatin'le araton'ny filazantsara. Tsy tanjona le izy hoe anaraka antsika ty ny olona. Jesosy mahita tsy hoe tarika anaraka antsika isika fa ho tafiditra ao am-pon'ny olona ny teny sy le filazantsara ionany amin'Andriamanitra. Atsangany ny tanàn'izay mandeha anahako dia zao ianao mety tsy ampozinao fa mety amin'ny alalanao no amonjen'Andriamanitra olona anankiray. Le izy ninina mihitsy tsy hoe dia nataona laza be tena tonga dia rakotra fisy Antananarivo sotra izany. Fa namasina nanao an'izany asa izany amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Fa ianao manaiky ho fantsona anaitra ny olona dia tomy. Dia eny ny fotoanantsika rapitso ariva amin'ny telo. Azadino ireo fotoana rehetra izay efa nitenen'ny mponimpon'Andriamanitra teo aloha rehetra teo na ny any amin'ny selula sy ny vondrombavaka rehetra hitohizanao ihany koa andraisanao fampianarana sy hitohizana izay zavatra rehetra mety hahasoa ny fiainam-pananao ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Samy ho tain'Andriamanitra ho fofany amin'ny lanitra ny tananao dia misoran'Andriamanitra ny fonao ray manontolo. Halleluia. Misaotra Jesosy mankasitraka ny amin'ny fitiavanao. Misaotra ny amin'ny fitiavanao izay narotsakao anatinay tsirairay avy. Tena matoa izay androany mbola ohatr'izao dia noho ny amin'ny fitiavanao. Misaotra Andriamanitra fa nalohanao fahotanay Jesosy. Nisolo vonanay ianao Andriamanitra. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavana. Izany ny atao hoe tena fitiavana. Tsy mijery ny falotonay, tsy mijery ny faratsianay. Fa nahoana mety hoe imperfection anay Jesosy dia tianay foana ianao. Tianay foana ianao, tsy mamelamosina anay izany ianao. Mankasitraka anao izay Jesosy. Mankasitraka anao izay Jesosy.
fantatro izay loko sy ny fitiavany ahy miadana ny foko misindany ahy fantatro izay loko fantatro izay loko sy ny fitiavany ahy sy ny fitiavany ahy miadana ny foko miadana ny foko misindany ahy misindany ahy mety iovy zao rehetra zao mety iovy zao rehetra tompo afa-tsy anao tompo afa-tsy anao ty ahy tsy miova fa matraky izay ty ahy anao ty ahy kanao foana izao rehetra mulati ahy dao mbola ambaratsika fantatro izay fantatro izay loko sy ny fitiavany ahy sy ny fitiavany ahy miadana loatra ny fonay Jesosy miadana ny foko misindany ahy misindany ahy fantatro izay fantatro izay loko ianao zany Jesosy sy ny fitiavany ahy miadana ny foko miadana ny foko misindany ahy misindany ahy halleluja mety iovy zao rehetra zao mety iovy zao rehetra izao tompo afa-tsy anao tompo afa halleluja ianao ty ahy ianao ty ahy tsy miova fa matraky izay ty ahy anao ianao ty ahy kanao foana izao rehetra izao tompo ianao ty ahy tsy miova fa matraky izay ty ahy anao ty ahy kanao foana izao rehetra izao tompo mulati ahy tompo mulati ahy ny tananao Jesosy efa nombanay hatramin'izay efa mombanay ary mbola ombanay foana amin'ny fotoana rehetra Jesosy dia makasitraka anao zay Jesosy malaly zay fa tena tianay loatra ianao dia tiako zay androany manambara ny fitiavanay ianao tena tianay loatra amin'ny fonay rehetra ianao Jesosy ny tananao efa eo foana mombanay nafana
jesosy makasitraka anao zay. Halleluja. Ny tananao no momba zao malala faty ayanao. Reo eloko navelanao zao malala faty ayanao. Dao ambaratsika ihany ny tananao no momba ay. Ny tananao sotra jesosy no momba zao malala faty ayanao. Reo eloko navelanao zao malala faty ayanao. Mety anjera ny avona, mety anjera ny avona, fa izao mbola itsolo foana erini sandrinao zao malala faty. Mety anjera ny avona, mety anjera ny avona, fa izao mbola itsolo foana noho ny erini sandrinao zao malala faty. Mety anjera ny avona, andao aversika mifotsika re. Mety anjera ny avona, fa izao mbola itsolo foana, mbola itsolo noho ny erinao jesosy, noho ny erini sandrinao zao malala faty ayanao. Mety anjera ny avona, fa izao mbola itsolo foana anao noho ny erini sandrinao zao malala faty ayanao noho ny erini sandrinao zao malala faty ayanao. Halleluja. Tano mafiao tompo tehirizo ao hoanao, mandraky izay azony ny tanako, raiso ny fiainako hoanao irery ao tompo. Eny jesosy na sarotra aza ny lalana makany aminao dia androso foana zahay, andeha zahay ho any aminao. Tena hoe tsy tsatra zay Andriamanitra, ny anao maximum ho anao Andriamanitra. Zay ny antom-pisina eto Andriamanitra, hideranao, ankalazanao, iankoka eo anatrehanao. Dia tia ny tenanay sy mombanay, mangataka aminao zay androany. Terizo Jesosy eo ny firehetanay tsirairay avy, terizo ny fandrosoako Andriamanitra, terizo mba tena hoe tsy voana amin'ny sitraponao mandrakizay Jesosy. Mandra-piavinao eny amin'ny rahalanitra Andriamanitra dia aoka tena hoe ho voatahiry zay tsirairay avy, voatahiry amin'ny alalan'ny teninao Andriamanitra. Halleluja. Nasarotra aza ny lalana
tsy maintsy lalovako tsy asakana tsy hoany nasarotra zany lalana makany ny lalana makany andanitra na ho fisedrana tsy maintsy ho lalovanay Jesosy tsy asakana nay tsy hoany aminao zany Andriamanitra tsy asakana tsy hoany izao andro sofo minona manulo Sabotsy fanarakana tano mafiauto teirizwa manjakizay Rasuni fianako Alléluia. Tenini eo akaikinao raha mbola izy
no Andriamanitra hoe dia aza matahotra ianao. Ninninona vavaka nataonao hoe a ireo zay efa nasandratra ao dia efa reny zany hoe. Alleluia. Ireo vavaka natao ireo mitaraina sy talao reo antsona ho andro amanalina voaray ny tsara naro fitsapanaza reo sedra maro tsy voalaza vantagy ny tompo avokoa zay mety asoa tarovy fa ilay pavy tsy manadino tsy manary raha mbola velonako izy aza makivy. ampaherezi le kaikinao amile refrain kely zay ary hitanireo adinao vinasony mijery andao raha mbola izy mandriamanitra aza matahotra raha mbola velonako izy raha mbola velonako izy aza makivy. eno ty teny kely ty a dia metraka tsodrano ako miaraka amin'i Jesosy tena manam-piadanana amin'ny circonstance rehetra. Ny secret amin'ny fiainana tsy mikatsaka fiadanana ao anaty ady fa mitondra fiadanana miatrika ady. Kristy fiainana fa tsy circonstance. Avy aloha fotsiny izy hitondranao dia avy aloha mifanahany anapaka ao anatinao dia saino fa raha Daniel tsy tahitra mihitsy ny fantany ny anjady aminy efa mivoaka ny lalàna olona manam-pahaizana izy autorité tao amin'ny tanàna izy au conseiller amin'ny mpanjaka izy fantany tsara hoe raha ndohaliko izy tena ny andavaky ny liona fa ozy izy Daniel aleoko misafidy lavaky ny liona misy Andriamanitra toy izay hipetraka atao amin'ny palais ilozan'Andriamanitra. Jereo ny masony eo akaikinao dia teneno izy ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainako dia mihoatra lavitra noho ny fisiko. Avereno fanondroa ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainako dia mihoatra lavitra noho ny fisiko. Misy resy lahatra amin'izany ve eto androany asity an-tanana mafy ho an'i Jesosy. Alleluia. Fiainana Jesosy, fiainana tsy atakalo mandrakizay, fiainana tsisy mahasolo raha sendra tsy eo nefa mahafeno ny rehetra na feno aza amin'ny fahabangana. Jesosy ilay fiainantsika vaovao. Amen. Tena andiny ray fotsiny dia ho ajantsika le hoe tsy ataka loko ianao zay any ry fiainako vaovao. Ataontsika mozika kely zay fotsiny. Tsy ataka loko ianao ry fiainako vaovao momisy vaenty iriko no ilay iriko no ilay nombona tao Kalvari
La indra fony ray Jesosy malalo Endre ty vitanao Ianao no etaetako sy asambarako Atsangarany amin'ny lanitra tanatsy Tsy ataka loko ianao ry fiainako vaovao. Nareo ve resy lahatra alohan'ny tsodrano anao n'ity zavatra anankiray ity andaontsika anao bizotoraka any amin'ny Jesosy dia teny hoe tiako ianao. Isa, roa, telo. Tiako ianao. Hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo. Mpamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka amenareo fiadanana. Mandehana fa le mpanasitrana ampanjavona zay aretina mbola nampahory ao anatinao. Tsy azo sarahana Jesosy sy ny fandalovany eo amin'ny toerana anankiray. Sady mitondra fiainana izy mamonjy ny fanahinao. Maneho koa izy satria mbola ilainy ianao. Dia sitraniny ianao kasihany. Zay aretina sofo rehetra ao amin'ny vatanao. Izy no anasitrana sy hikasika anao. Mandehana fifahoriana ohatry ny heverinao fa menjady be tsy mety miala io. Ataovy tsara fotsiny ny fiombonanao aminy. Dia horenao fa ohatry ny tsy eo io. Hovahany ny vesatra rehetra, ho esorony, ny ranomaso rehetra ho fafany. Ary zay maketraka anao rehetra ho avadika Andriamanitra ho tonga vavolombelona. Mandana fatateraka ny aminao rehefa eo Andriamanitra. Zareo ny fahasoavana, fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mato izao. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mato izao nareo. Amen. No ny amin'ny fotoana vetivety dia tsy afaka hijanona kely fa hanenjika kely fotoana mbola andray fampiarabana tratry ny taona kely miaraka amin'ireo Venetsirabe. Alleluia. Dia orinan'izay